Ny ONG MANDA moa zany dia fikambanana malagasy mikarakara ankizy mirenireny eny an-dalambe. Ary misy ny tetikasa fanabeazana, misy ny fiofanana arak'asa, ary misy ihany koa ny fanohanana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ho an'ireo ankizy ireo. Ary anisan'izany koa ny fanohanana ny fianakaviany sy ny ray aman-dreniny mba ahafahan'izy ireo afaka mandray an-tanana ny fikarakarana ny zanany rehefa niariana. Ary eto dia misy tetikasa izay natao indrindra ho an'ny fianakavian'ireo ankizy sahirana izay karakarainay. Dia ny tetikasa moa dia mitondra ny lohateny hoe fahazavana azo avy amin'ny masoandro. Natao tamin'ny fomba tsotra izy io ary nataonay zany nianaran'ny tanora izay beazany atao amin'ny toerana fiofanana aty Alasora. Ny fiofanan'ny ankizy moa zany ny tanora zazalahy dia manao rafitra, fa anisan'ny fiofanana nataony koa ny manamboatra hazavana azo avy amin'ny masoandro. 12 ny tanora zazalahy miofana ato amin'ity tetikasa felana aty Alasora ity zany dia izy ireo no nianatra nanamboatra ny hazavana azo avy amin'ny masoandro io ary nametaka izany koa any amin'ireny fianakaviana sahirana. Mandritra ny 3 taona ny fiofanana arak'asa ataon'ny zareo dia izy koa moa zany kilasy mandry ato. Dia rehefa vita ny fiofanana dia manohana azy ihany koa izay amin'ny fitadiavana asa. Ny antony namoronan'izy moa zany dia noho ny fahatsapana fa rehefa mandeha mitsidika an'ireny fianakaviana izay ao anatin'ny fahasahiranan'ireny dia mahita fa tena maizina ao anatin'ny tokantranony. Ary izay indrindra no nahatonga anay nanana an'ity tetikasa ity mba hanomezana hazavana an-dry zareo. Hita koa moa fa betsaka zany ny masoandro eto Madagasikara ary azo ampiasaina mihitsy ahafahana mahazo fahasalamana ho an'ny tokantrano tsirairay. Ny ankabeazan'ilay tokantrano moa zany trano ivaiva, tsy dia tena manaraka ny manara-penitra moa ny fitenintsika, dia tsisy varavarankely ohatraohatr'izay zany ny tokantrano misy ireo ankizy karakarainay.